Fanahy entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka tsy ravana. Ry Andriamanitra rainy mandrakizay sy andrian'ny fiadananao, midera sy mankalaza me voninahitra anao zahay raha tratra izao maraim-baovao izao. Mankasitraka sy mankatelina anao zay satria nitantana sy fimbinanao nandritra ny alina manontoloka nomenao maraim-baovao. Mitsaoka sy mankalaza anao satria nomenao indray fofona mahavelona izay avy aminao. Eny tokoa tsy hanina tanjakay zany fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao mahagaga, ary dia indray izay manoroka ny tongotra masina ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra tsara sady mpanao tsara. Mioby asinao zahay, mankalaza ny fiandriananao, ary dia mitsaoka sy mivoninahitra anao, fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Manova ny zavatra rehetra ho araka ny sitrakao, ary dia mipetraka manerinerina, miasa mandrakariva ka tsy misy matohitra ny asanao. Nomenao fahafahana nefa izay olombelona mba hifidy ny tsara dia ny fiainana, ko ampianaro mandrakariva zahay hifidy anao, Jesosy, amin'ny eritreritra, amin'ny ompotsi miloaka, amin'ny fiatsika sy ny fiteny ary ny asanay isan'andro, sy izay kasainay mba ho voninahitra ao. Miasa mahery ety anatinay Jesosy, ka diovy amin'ny rano sarobidy zahay, ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra, ary dia treo amin'ny alalan'ny fainao masina izao fotoana izao mba ho voninahitra ao. Miteny araka ny fombanao Jesosy fa voninahitra izay mpanomponao, ary dia indray tokoa ilay fanahy masina avy aminao. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manan-keravian'i Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, no izay maniry sy mangataka izany vaka izany. Halleluia. Amen. Faly mandroso an-tokantrano tsika tsirairavana amin'ity fotoana ity, ny fiadanan'ny tompo Jesosy zany ao anatintsika mandrakariva sy mandrakizay. Raiso ny fanahy masina, izany loha hevitra mibadintsika ny oriavana. Ny soratra masina izay fitorantsika dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Joela mpaminany, toko 7 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Joela toko 7 ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa. Vaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahy ko amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo, ny lay antitrareo any nofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza, dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany. Amen. Fanahy masina hoe, fantatsika fa Andriamanitra izay miasa izany, sady tsy latsa-danja amin'Andriamanitra ray na ny zanaka, no koa tsy mihoatra noho izy, kanefa Andriamanitra izay miasa ny rahan'Andriamanitra ray sy ny zanaka ao amintsika. Koa tsaroana mandrakariva fa raha mivavaka amin'ny fanahy masina isika, dia mivavaka amin'ny Jesosy ihany sy Andriamanitra ray. Io no ilay rivotra, ilay fofinaina izay omen'Andriamanitra antsika araka ny teny Hebreo tokoa hoe roa, sy ny teny grika hoe pneuma. Rivotra izay mamelombelona ny fanahintsika, ka maty ny fanahintsika raha tsy tonga ao anatintsika izy. Izay indrindra mahatonga antsika hangataka mandrakariva araka ny hafatry ny tompo, ilay fanahiny dia ilay fanahy masina, fanan'Andriamanitra hiasa sy hamelombelona ny fanahintsika, ary ihany koa hitaradarana antsika amin'ny androm-piainantsika rehetra. Indro sambarintsika raha manana izany fanahy masina izany, fanomezany dehibe izay nomen'Andriamanitra antsika zanany, fanomezany dehibe izay natolony mba ahatonga antsika handeha araka ny lalàny sy ny fitsipiny. Ry havana, ny havian'ny aina tokoa ny fanahy masina, satria raha nahary an'ny Adama Andriamanitra, dia izany fanahy masina izany no fofinaina no fofohiny tamin'ny vavorony ka nahavelona azy. Ary dia indrisy moa rehefa tafiditra ny fahotana, dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny zanak'olombelona,
ary dia natokana ho an'ny olona vitsivitsy ihany. Ny asan'ny Fanahy Masina mivantana dia amin'ireo mpaminany, mpanjaka sy ny mpisorona sy ireo manandraikitra manokana teo amin'ny zanak'Israely. Ary tsy tanteraka izany raha tsy amin'ny androntsika ankehitriny araka izao faminaniana napetraky Joela mpaminany izao. Koa henoe ny bitsiky ny Fanahy Masina fa atsika mandray tokoa ny faminaniana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra. Azotsika mandray ny fahitana sy ihany koa ireo nofy izay avy amin'ny Tompo hafatra mivantana omen'Andriamanitra ny zanany. Natoina ary asan'Andriamanitra sy ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amintsika. Dia aoka tsarotsika mandrakariva ilay tenin'Andriamanitra izay fototra hiaviany zavatra rehetra. Eny tokoa fa izany tenin'Andriamanitra izany no tena azo antoka zato sanjato, ary io tenin'Andriamanitra azo antoka zato sanjato io no aoka ataontsika mandrakariva ho enoina, eny ho toriana, ho ampianarina, ary ihany koa azo antsika maneho ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo. Nampita ny Hafatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ireo soratra masina sy ny olon'Andriamanitra Andriamanitra. Eny tokoa fa ny Fanahy Masina ohatra no nampianatra ny zanak'Israely tany anefitra. Raha ny hira ny mpanao salamo dia ny fanan'Andriamanitra koa no niasa tamin'izany. Eny dia tahaka izany koa ny rehefa nandray ny tsindrimandry avy amin'ny fanan'Andriamanitra hanambara ny tenin'Andriamanitra tamin'ny vahoaka. Araka izany tokoa ary dia na inona na inona ny tanterahan'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nosoran'Andriamanitra dia ny fanan'Andriamanitra ny asa tao anatiny. Anio koa tsarovy ary fa ao anatsika izany Fanahy Masina izany izay miasa. Ary io Fanahy Masina izay miasa io koa no mampanirika antsika handeha araka ny sitrapony, hiaina araka izay lalàny sy didiny ary ny fitsipiny. Ny vahoaka an'Andriamanitra izay noetsehan'ny fanan'ny tompona izany aza na hoe natokana ho an'ireo mpitarika ny tena asa mivantan'ny Fanahy Masina dia anisany koa izay atao hoe hetsika manokana nataon'ny fanan'Andriamanitra tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra noho ny teny izay nentin'ireo olony tahaka Andromosesy ohatra dia izay niaraka tamin'ny fanan'ny Tompo, fanan'Andriamanitra mandrakariva dia niezaka nizara tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra izay reny sy fantany ka nahatonga ny olona koa voahetsika an'io izany hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia ao dao tokoa aza ireo olona izay tsy natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia nisany koa nitody soamatsara tany amin'ny tany Kanana. Izany fanan'Andriamanitra izany koa no mbola mitantana antsika mandrakariva ary dia nampanantenaina izany fahafenoan'ny hery amin'ny Fanahy Masina izany. Anio ary havana andeha ho raisitsika ny fahafenoan'ny Fanahy Masina, hiasa ao anatsika, hiaina ao anatsika, hamelombelona ny fanahintsika ary ihany koa azotsika manatao sy manatanteraka ny sitrapony anio dia amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra amin'ny kery sy fahefana. Ahatonga ny Hafatr'Andriamanitra hiseho sy miripiratra eo amin'ny fiainantsika ka tsy ahatonga antsika ho zary reradreraka eo ampanaovana asan'Andriamanitra fa hijoro mahatoky hatramin'ny fahafatesana hahatonga ny filazantsara ny famonjen'Andriamanitra ho efa sy ho tanteraka atsakany sy andavany. Koa mahereza ary mantanjaha, koa raiso ny Fanahy Masina fofona avy amin'Andriamanitra ho antsika anio hahatanterantsika ny sitrapony amin'ny lafiny fiainantsika rehetra ao amin'ny fiainantsika manokana, ao amin'ny fiainam-pianakaviana misy antsika, fiainan'ny fiangonana ary ihany koa ny fitoriana amin'ny filazantsara dia ny fanjakan'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao. Izany Fanahy Masina omenantsika izany ankehitriny no mbola omeny koa hahahery antsika anio ampitso ary mandrakizay mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fiadanany hahazoantsika mitoro ny famonjeny amin'ny zanak'olombelona rehetra ny fanderesera amintsika. Vavaka isika. Jesosy malalo efa amanjatoanany maro nampanantenanao tokoa fa harotsakao ilay fanahinao
amin'ny nofo rehetra. Dia aminany ny olona hanofo sy ahita fahitana, izay koa Jesosy manana anjara lehibe amin'izany. Fa marina ny teninao ary tsy misy tomika izany teninao izany. Izany teny fiainana notolotrao izany koa Tompo ankehitriny no mbola mahatonga anay handray amin'izao ora sy taona izao amin'ny toerana samihafa izay misy anay, izany fanahy masina izany. Avia fanahy masina miasama irety anatinay. Ovay ny fonay ka ome fo vaovao, fanahy vaovao, saina vaovao, fiasa vaovao, fomba fiteny vaovao, ny fiainam-baovao izay tsirairay avy, dia feno ny fitiavanao, ny fifaliana avy aminao, ary ny koa ny famoram-panahy avy aminao. Anio amin'ny pitso ary mandrakizay. Azony manatanteraka ny fanaovan'ny tsoa amin'ny lafim-piaina rehetra. Azony manatanteraka ny sosiny tsara eo amin'ny fiainanay, ka hanana tokoa ny fahamiendrena avy aminao. Tsy ny anatanjakay izany, fa herinao Jesosy. Ny fanahinao tokoa nomenao, azany fananao izany mbola manome koa fiadanam-po fendro tanteraka ao anay amin'izao ora sy taona izao, mahindra ty andro ity. Koa ninikandra na nikidona amin'ny fiainan'ny mpanompana tsirairay avy anio sy ny ampitso ary ny mandrakizay, dia ampianaro izay atsiaro fa efa vita tomboka vatsy tamin'ny alan'ny fanahy-masina tokoa izahay, anao izahay, ary tsy tokony herikerika anao vinanoviana fa hanana feno izany fahatoniana izany. Fa ho tokoa anao mihaza matahotra, raiso ny fanahy masina, raisinay izany tompo anio ampitso ary mandrakizay. Dia raina ianao, ray zanaka fanahy masina, anao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny aritra mandrakizay. Fa aminay kosa ny tsodrano avy aminao. Le fanan'Andriamanitra mahery hiasa ao anatintsika mandrakariva anio ampitso ary mandrakizay, ampaheriny fanahintsika, ny fontsika, ny saintsika, ny tenantsika, isehony voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo, fa tsy miova Jesosy ho maly sy ny ro mandrakizay, manome amin'ny fanahiny, dia ilay fanahy mahery avy eo amin'ny lapa amin'ny voninahitran'Andriamanitra iray ho antsika. Misaotra fanahy masinao, sambatra manana anao, fa Andriamanitra izay miasa tokoa ianao, maneho ny voninahitra eo amin'ny fiainana rehetra. Halleluia. Amen.